iny fampisehoana reo vehivavy tsara bika sy tsara tariny tokoa zany no entintsika mamarana ity fampalalam-baovao ity verina fa manan-karena andriambavilanitra i Madagasikara ho avy handray anjara amin'izany élection misy Madagasikara zany avokoa na ny avy any amin'ny faritry Toamasina na ny avy any amin'ny faritry Fianarantsoa indrindra fa ny avy any amin'ny faritry Toliara ihany koa dia manan-karena amin'izany misy izany koa dia zay mamarina ny vaovao rapitsitsika dia mbola anaraka ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena makasika ny taranja karate zay tokony andeha zao nefa tapitra ny fotoana ka dia manao mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fasio am'roapolo ny volana desambra ho avy izao mba hanamora ny fandraisana anjara ireo tanora te handray anjara avy any amin'ny faritra dia nasaina manokana nasain'ny mpikarakara ny lehiben'ny faritra rehetra sy ny lehiben'ny distrika hanamora ny fikarakarana sy ny fandefasana ireo voafidy tamin'ny Miss Independence Day sy ny Miss Régional avy any amin'ny faritra tsirairay avy mba handray anjara amin'ny fampivondronana amin'ny faharoa am'roapolo ny volana desambra io. Nomendrika ny anaram-boninahitra ny misy Madagasikara izay ho tanterahana io fampivondronana io moa no iantoka ny lalan'ireo andriambavilanitra sy Madagasikara mpianina multimédia fa isokatra ho an'ireo Miss Independence Day sy ny Miss Régional ny fampivondronana izay ho tanterahana eny amin'ny village présidentiel Hôtel Pont d'Or 5 étoiles eny Ivato amin'ny faharoa am'roapolo ny volana desambra ho avy izao te ny fepetra fototry ny fampita isa 700 faingo 10 no azo ny tamin'izany Randriana Arvelo aina kosa no première dauphine ary Rasolo John Harnanja Tina no deuxième dauphine mampafantatra ny mpikarakara ny misy Antananarivo izy no hitan'ny mpitsara fa mendrika indrindra teo amin'ny atsarantare ny endrika amambika ary mafi andriamanantena Nicole France no misy tana 6 2010 ny fa manan-karena vaovao ara-kolotsaintsika tamin'ity herinandro ity amin'ny fasivy am'roapolo ny volana desambra ho avy izao no ho tanterahana ny fampitahampirenena io lay élection Miss Madagasikara na ny fifidianana ny andriambavilanitra tsara tarehy indrindra eto Madagasikara antsoina indray arak'izany antsoina handray anjara amin'io hetsika io zany ireo andrianjohoany avy any amin'ny distrika rehetra izay nandray anjara tamin'ny Madagasikara Miss Independence Day folo sy roa arivo ho Antananarivo manokana moa dia voafidy tamin'ny sabotsy teo tao amin'ny Miss Tana 6 2010 ny isolotena n'Antananarivo amin'ny fotoana lehibe io ka fantatra fa Ramatokely Andriamanantena Nicole France izay no voafidy ho Miss Dazokely zany ho Miss Tana 4 2010 zay zany ho rahantsika vetrany ny fanadihadiana mikasika an'izay raha ohatra ka vonina ny oronam-peo. Niavaka misy io nataon'ny Brofo be Fimpima teto Antanimena kosa omaly dia nisy ny lalao samihafa nahazahoana valosoa na raha ny hira sy ny di fantatra fa ny fanindran-dalana tamin'nisy io ankabary teto Madagasikara ny nataon'ireo sampana Fimpima tany Frantsa tsy teto Antananarivo na Madagasikara ihany fa na trano Frantsa ihany koa aza omaly dia nisy ny fampisehoana kabary hoavaka ary amanjato ny olona tonga 3 ny olona soratra anarana hianatra kabary maro ny fandaharana azy izay mbola kasaina atao amin'ny taona ho avy io fa hatreto aloha dia mifarana eto mihetsika tamin'ity taona 10 avy amin'ny faritany Fimpima fito tsy ny malagasy ihany moa no liana amin'ny kabary fa ny teratany vahiny koa dia tonga nanotrina teto volanina teto avokoa ireo mpikabary avy amin'ny lafy valiny nosy ary mba ofisialy ny herinandro ny kabary teto amin'ny esika Antanimena lanona mpianakaviana raha fehezina ny famaranana tamin'ny
eo misehatra ny kolotsaina ihany dia nofaranana tetsy amin'ny eska antanymena omaly ny herinandro ny kabary tsy ny teto Madagasikara ihany moa no nanamarika izany fa hatrany Frantsa ihany koa anjatony vahiny no nanatrika ny seho an-kabary izay natao tany ivelany araky ny tatitry ny namana fiandrenarson manomboka amin'ny kabary koa ngamba ny vazaha araky ny ataon'ny namana arahana vetrany izay fanadidina izay. Izao no atao dia ny ampakarana avo kokoa ny kalitaon'ny fifaninanana tiasary izay karakarain'ny ministera alohan'ny volana avrily 2024 hoe gasy tokotrany ity sary ity ary izao ny fomba ny amampanao ny gasy tsy menatra mihitsy zany eo amin'ny ivony zao tontolo zao ny gasy raha ny sotoaviny no ampiarina eo amin'ny fiainandrana sotoavina malagasy avoitra eo amin'ny alalan'ny sarimihetsika ohatra dia efa zava-dehibe zany afantarana orinasa ara-tsaina industrie culturelle ka anisan'ny lara-pahamena ho an'ny ministera ny kolontsaina indrindra ny fametrahana azy amin'ny toerany hoy ny talia raisamparitsy ny vakinankaratra. Ny lara-pahamehana moa zany dia ny famerenana ny Sibrosy ny oronan-tsary izay karazana sitona eny amin'ny tobim-piatsona ny takany mpaneran'ny mpandeha amin'ny alalan'ny kisito nisy ny fampiarana ny lesona. Anisan'izany ny famokarana karazana oronan-tsary fohy nataon'ireto mpifana ireto mampiseho ny tsy fanajary sy ny maro hafa. Nampianarina teto ny fomba fampiasana ny kamera sy ny teknika ny fakana sary izay manaraka ny lalàna amin'ny fehizany fa tsy mandeha ho azy velively akory. Namokatra ny oronan-tsary Iltsivery ny sambatra mananjara raha teo. Izy no solo randrasana izay matianina sady mpamokatra sarimihetsika notariny tele generaly tiasary na tahiry ombonana anoanana ny sarimihetsika malagasy. Tanora 17 mianadahy no niatrika izany tato amin'ny foibe paritsy ny kolotsaina Arpady Kamila Fiofanana. Ny voty io nandritra ny fampiofanana 5 andro teto Antsirabe no karakarain'ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka. Mila ianarana fa tsy ataotao foana ny fanaovana sarimihetsika sy ireo mpitarika fanatanjahantena aty an-toerana. Azo ilalovana volleyball ihany koa moa ity kianjana basketball eto Ampasikely ity, izany hoe kianja mixte. Fadila kosa dia vaovao makasika ny pejin'ny kolotsaina. Lara-pamehana ho an'ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka ny fanomezan-danja manokana ny sarimihetsika malagasy. Fampiofanana ho matianina no iangana ka ny tanora hosolofidimbon'ny ala izay no imasona bebe kokoa ivakina karatra no nisatatra izany tamin'ny herinandro teo araka ny vaovao tanterin'ny solitenanay ny toerana Tarsius raha herinandrasana TVM Antsirabe. Ny fomba ofisialy izay notrony ny lehibe ny faritra Itasy andriamana lavonjy Solomanoro faran'ny orinasa miarintsoa azy tao anatin'ny 20 andro. Ny zoma 4 Novambra teo ary no nanoloran'ny membre-ny CST Ravelonjato Bernard azy tamin'ny fotodrafitrasa dia tsy milalao baolina basketball amin'ny tanimena itsony ny mpakafy zany any amin'ny stade municipal ny Miaronarivo renivohitry ny faritra Itasy. Vita goudron manko ny vita goudron ary vita manara-penitra manko ny kianjan'ny basketball izay atao ao Paiskely any amin'izany faritra Miaronarivo izany tamin'ny zoma lasa teo no nantao no fanolorana ofisialy izany kianja izany ka vola mitentina 12 tapitrisa ariary no nentina nandavorarina ny asa tamin'izany fotoana izany. Reportage Alfred Andrenainanja. Vita ary fomba tahaka izao ny kianja filalaovana basketball ato amin'ny stade municipal ny Miaronarivo renivohitry ny faritra Itasy. Manana habe 12 metatra amin'ny 12 metatra. Vita goudron. Vaovao koa ny serso. 12 tapitrisa ariary avy tamin'ny faritra Itasy no nanamboarana